Ratianono nanao ny tsy mety azavelandresy ny atalana fanimbazimbana maika mitsangana. Hiditra ny loha hevitra manaraka tsika Andriamatoa Minisitra hiditra amin'ny resaka toe-karena indrindra ary vaovao goavana be mihitsy alahina moa ny resaka CD ity satria dia nihemotra indray tamin'ny fanapahan-keviny zany fitondram-panjakana fa dia tsy ampiarina indray izy io kanefa ohatra misarisary zavatra mampime ihany satria hoe mbola mitohy ny fifampiresahana sy ny karazany etsy an-daniny ihany koa ampy ve tompoko araka ny fiambavaontsika teo hoe ampy tokoa ve hoe ampandroso ny firenena zany ny fekinan-doha amin'ny mpampanjana-bolany velany etsy an-daniny ihany koa midina mividina solika avy olana ao anatin'ny fotoana aingana ve kanefa aharitra ny fidina mividy-tsolika raha izao resaka toe-karena eto Madagasikara zao ny jerena etsy an-daniny koa ny tsika rehefa mijaly amin'ny asan-dahalo tsy mihinana omby ny omby ihany koa nefa tia hoe exportation-na omby sy ny karazany ahoana koa fijerinao an'izany satria mikasika indrindra ny harem-pirenena indrindra izay miteraka any amin'ny resaka volamena ireo vahiny sy ny karazany izay tena manao zay hoe anisan'izany moa io resahantsika tena hoe singaniko mihitsy ty volamena ty amin'ny resaka sinoa eto amintsika ahoana koa fipetra ny etsy Ambatovy ihany koa tsy mety miteny ny tombotsoam-pirenena amin'ilay ao Ambatovy mihitsy ny fitondram-panjakana izay misy amin'izao fotoana fa problème hafa no resahana mampametra-panontaniana zany ny resaka toe-karena eto Madagasikara tompoko. Ia marina dia marina ny voalazanao hoe mampametra-panontaniana ilay hoavin'ny toe-karena sy ny tontolo ny toe-karena amin'ny ankapobeny mihitsy satria raha io mpandraraha fotsiny alohantsika dia hitatsika fa mikaikaiky ny mpandraraha. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny GEM na groupement des entrepreneurs au Madagascar na entreprise de Madagascar reny izay manakina tokoa ny tontolo fandrarahana eto Madagasikara satria mahatsiaro atao ankilabao ny mpandraraha izay tokony amokatra ny ari-karena faobe eto Madagasikara. Akoatran'izany nareo ataoko hoe mpampiasa vola eto amintsika aza ataontsika hoe les grands investisseurs dia sahirana satria tsy ela koa zay dia hitatsika raha resaka n'Ambatovy araka volazanao teo dia nogejaina ny kotom-bolany any amin'ny banky na dia fantatro zao aza fa ao anatin'ny fahasahiranana satria raha ny eo amin'ny hoe ny cour ny chrome ny azafady ny cobalt sy nickel izay akora izay vokariny io toerana io dia efa latsaka ambany ankehitriny efa tojo fahasahiranana izany orinasa vaventy izay mitondra asa eto Madagasikara ary mandoa hetra isany ahafahana mamatsy ny kitapo-bola-panjakana ahafahana mandoa ny karaman'ny mpiasa-panjakana ahafahana manao ny foto-drafitra sy ny sisa ny sisa nefa dia ampandadizina ampandoliana satria fanjakana tsy revesy mandidy no mitampana eto. Zany zavatra zany mitondra fahafahambaraka ho an'ny Madagasikara misehatra erisipirena tsy afaiko aminao Andriamatoa Patrick fa betsaka ireo namana izay any ivelany izay niantso nangataka fanazavana amin'ny tena hoe Andriamatoa Augustin Andriamanoro mba omeo anay ny fomba fijerinao sy ny fahitanao satria dradraindray mihetsy ombeny fa Madagasikara terre d'opportunité. Madagasikara hoy nareo tokony tany hisokatra ho an'ny asa ina lazantsika zay opportunité zay tokony eto nefa ny zavatra mitranga dia mifanohitra amin'izany eo tsy fandrepahalemana fa akoatran'izay ny tontolo fandarana mihitsy dia anaovana antsozay ny mpandraraha eto Madagasikara zany contrôle fiscal zany tena mampikaikaika manana namana maromaro no tena zay velotaraina satria ao anatin'ny taona iray tsy latsaky ny roa telo zany ny fitiliana amin'ny lafiny etra izay fantatritsika fa natao entina hanerenandrareo ankolaka ihany koa zany andehanana amin'ny lafiny kolikoly tsisy raha mandeha lafiny hoe lalàna zany dia mahavariana ianao ty zao dia nisy an'ity le hoe ACD ty na hoe ino moa filazandrareo anazy karazana hoe advance cargo declaration zavatra zay tena mamofady satria ny etra izay efa mitomba andavana ho an'ireo izay manafatra eto Madagasikara akoatra ny hoe fitondranana vola malagasy
tadio tsara andrimotomany Patrika fa tamin'ny andron'ny tetezamita mbola vitatsika ihany ny nitazona ny sandany vola malagasy tsy dia fanalavitra loatra angamba atao anatin'ny fotoana amin'izay nisiny tany am-boalohany tany am-pandohana. Ankehitriny efa mitsitongana ny vola malagasy, ny sandany eo amin'ny sihatretrem-pirenena, mihoatra ny dolara, mihoatra ny euro. Ary ireo ataoko hoe vidin'entana izay vidin'ireo mpanafatra zany dia lasa lafo dia lafo ny masokarena afa mitondra izao toerana. Ankoatran'izany mivoaka zao karazana lana sadazana fepetra rehetra zao satria io ny mampandeha ny aferaferan'ny akamakama dia tsy nekena tsondray ny groupe azy. Ary ankoatran'izany zavatra any tonga indray ho an'reto hoe mpandrara vaventy ity advance cargo déclaration ity ka nahatonga ny mpandrara eto toerana zany hivondrona izay tsy nanaiky lehibe ny zavatra io. Eto a dia somary variana ihany satria ny matoa tendatsotry ny gazety androany dia milaza fa nofoanana indray io ACD io. Zany hoe midika zany fa zavatra resy lahatra zareo fa nanao foana na no zavatra mamofady ho an'ny toe-karem-pirenena. Ary eto a dia mba te hiderany zareo zay nandray fanapahan-kevitro zany ary te hampirisika azy misimisy azy hoe efa tsara ny tsy nanekenareo ilay ACD zany hoe nafahanareo ny hemitra fa izao tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy raha mametra pelana ianareo rehetra zay nandray io fanapahan-kevitra io. Izay amiko no mbola fanapahan-kevitra tsaratsara kokoa ary andrasany mpandrara eto Madagasikara. Ankoatran'izany zavatra any io no resaka siranana ihany resantsika fa zavatra isan'ny mba nampiratra ny masoko ihany koa tsy ela koa tena miserapiarainteraisampiana teny vato teny moa teo aloha dia hoe ny ADEMA no tompony lakile fa rehefa nisy reny hoe fametrahana ny CSPI ankehitriny lasa hoe Samada dia somary variana ihany tena satria raha serana mpiara-manidina zany betsaka ihany toerana mba nalehako teto amin'ity tontolo zao ity fa ny toerana serana mpiara-manidina saripady zany ary eo ny tokony ahitana ny taratra zany hoe fiandrianam-pirenena ho an'ilay firenena zay misy anao eto Madagasikara dia zavatra mifanohitra amin'izany zavatra misy tonga eto Madagasikara ianao dia miafiafy le mpitandro filay malagasy le polisy kelitsika le zandary kelitsika fa ohatran'le any amin'le sary mihetsika fahiny reny le hoe sherifa tamin'ny film western reny no hitanao vazaha be mijoalajoala besantry madio fitafiana no tompony lakile dia za mba gaga tsy miteny malagasy akory zareo dia hoy aho hoe ahoana moa no aneketsika orinasa vahiny hitantana ny serana mpiara-manidina na resam-pirenena eto Madagasikara izay na le olona napetrany teo aza olona tsy mahay teny malagasy dia eketsika ve zany zavatra izany farafaratsiny mamy Patrika farafaratsiny mba vazaha betsaka ny vazaha tao mamy teny malagasy mba hita teo mba farafaratsiny mba hoe na dia sadasada aza le fiandram-pirenena tazana teo mba niafinafina kokoa hienatra fa mampanahino ny zavatra mitsanga. Ankoatra ny zavatra zany betsaka ny zavatra azontsika tenenina raha mikasika ny hoe toe-karena. Isan'ny zavatra volazanao teo hoe mikasika le hoe le omby ny omby gasa ankehitriny tsy fantako izay farany rapitso raha afaka pitso fa niantsena tamin'ny tetsy amin'ny tsena ny tantsaha tsy alakamisy ny Fianareva ny tenako dia tafadinika tamin'ny varikena dia gaga hoe fa maninona no niakatra be ohatran'izany ny vidikena dia ohatra zareo hoe mahampanahelo inga minisitra fa efa lafo dia lafo ny andraisana any fotony ny vidikena ankehitriny ny enomby satria lasa ny sinoa amin'ny vidiny ambony dia ambony ny dangana ka zara raha misy anay malagasy mbola mba mahazo kely izy imby kely eo lasa tompony mangatakatana zany tsika raha zay ny fitenantsika anazy ankehitriny amin'ny roby eto toerana aza gaga tsika raha pitso rafaka pitso raha tsisy olona antaminy iana ny omby eto toerana ty moa dia zavatra ohatra ny nanona ny foko any satria misy ny dadabe ny fitsoko azy izay mpitolona mafana fo eo anivo ny TGV sy ny mapary izy io lehibe efa dadabe efa vanimpolo taona mahery dia alohany niakarako teto amin'ity fandamina Tomazary dia hoy izy hoe Augustin Andriamanao ianao mihitsy zao dia daviko fa za variana tamin'ny fandalovan'ilay Franco-Montréal teto fa
ho tapitry ny omby alefa ny komoro zany de somary gaga moa hoe na sao dadabe aloha anadiady eo inona marina tokoa ny zavatra mitranga satria le fanondranana ny ena ny omby indrinan'indra ny omby velona alefa ny velany de io ngambany tokony mba hajanona tena miantso mihitsy eto ny tompona ndraiky mpanjakana nina ny amin'ny mistera ny fiompiana mba handray ny fepetra aingana de aingana satria aloza ny tatao io zavatra io tokony tsy hisy tso ny fanondranana ny omby any velany fa hijaly ny vahoaka malagasy ho tapitra ny omby eteo satria ny omby tsy nena ihany fa io no anampy atsika amin'ny famokarana rehetrarehetra azahoana zezika hoentina miasa mitarika sarety mitarika angadin'omby sy ny sisa so azavaiko aminao ny antony hoe mahatonga ny vola malagasy hisy ny sary lohan'omby ahatonga ny ao anatin'ny emblème ho tsika teo mari-pamantarana ny repoblika malagasy hisy lohan'omby zava-dehibe zany very zany lay marika ahafantarana ny maha-malagasy sy ny kolotsaina malagasy sy ny toekany malagasy rehefa hofoanana sy atao lasipatra vosoa ny omby ny mahagaga anay masika hatriny de tsisy mpitondra fanjakana afaka hiarotso ny arem-pirenena ny fongarina ny ala teto tapitra ny bolabola ny andramena satria misy tompom-panjapanjakana tafiditra anatin'izany zay mikirakira vola antapitrisa maro manana tombotsoa am'izany efa navoaka ngely lisitra n'ireo olona voakasiky zany fa tsy misy fepetra voaray am'izany ary manano vahoaka malagasy satria betsaka ny anarana olona mpitondra fanjakana ambony voantontono anatin'ny zavatra zany ny lafiny toekarena hoe mpifandrarana ny mpandrarana madinika malagasy ny tsy misy mijery an'izany fa antso-jay isan'andro no mahazo anazy ny tonga eny amin'ny sehatra de zao ireo vokatra voakarina avy any ivelany zay mora de mora avy any Chine sy ny sisa tsy afaka itsony ny famokarana akory eto atoerana karaha ianao mpandrarana madinika afaka hifaninana amin'ny zavatra zany eo amin'ny tsena tsypene ka lasa Madagasikara raha pitso afaka pitso tsy hisy tsony eto asa tanana azonao vokarina satria mora de mora ny zavatra izay afarana avy any ivelany na de ratsy kalitao aza na de efa permis aza efa lany daty dia tsy afaka ny faninana am'izany tsika ka zavatra mampalahelo ny zavatra mitraiky na am'ireny fankalazana fetim-pirenena de efa varina ny tena fa tsy hitatsony lay arendrina fahita fa ny zavatra mamirapiratra sy ny avy any ivelany no betsaka nefany isan'ny ka tsy etatseratsyatra an'izay fa lafy ny toe-karena zany dia tsy mandoalika itsony ny toe-karena malagasy fa efa mandady ary mitrosina amin'ny tany zany zavatra zany de misy tompona andraikitra voalohany voakasiky zany de ny mpitondra fanjakana ankehitriny zay tsy nanao ny asany ara-dalàna hiaro ny mpandrarana malagasy hiaro ny toeka malagasy ary anome hetsika sy rispo ho an'ireo zay mpandrarana malagasy satria ny zavatra mitranga ankehitriny nisy fotoana nisy an'ile duty free rahan'ny Antananarivo iny de hoe amoaka lalàna sadasadana hoe fitondram-panjakana de hoe ny asanga hoe ny diplomate sy ny ireo na de ny mpivahiny toa hoe ny mpizahantany azy tsy afaka tsony ny fidy amin'iny fa reny hitatsika fa reny raha patrimoine direct de devise reny zany de za moa rehefa niteniny zavatra zay tamin'ny takelaka Facebook de somary navarina indreo satria niteny moa rehefa miteny de hoe mpanao politika miteny de tsy mba misy meno nefany ny anaovana politika de indrindra mba ahafahany tena miteny sy mijoro rehefa misy zavatra tsy mety de io ny zavatra mitranga ankehitriny io maty very asa ny vahoaka malagasy zay misy taratin'ireny zavatrany ary misy olona anana tombontso mivantana amin'ny fikatona n'ireny zavatra ireny tsy mba lapatra fa raha iresaka toe-karena betsaka de betsaka ny zavatra zomba reto tsy resy tsy akory ny manao ny marina na ino manjo de